anatin'ny fitondranam-bavaka manokana trany isika. Fiombonam-bavaka izay iarahantsika mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny toe-javatra eo anivon'ny fiainantsika. Koa asaina hatrany ianao mba hiombona amin'izany vavaka zay ho tanterana izany vavaka isika tompoko. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tsy mitsahatra izahay misaotra mankasitraka anao ny amin'ny fahafahanay mbola miara-miombom-bavaka am'kalalahana, indrindra ao anatin'izao fotoana manokana izao. Ngataka ihany koa izay famelan-keloko anananay fasahiana miditra eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao, anananay antoka ihany koa fa hoenonao izao vavaka izao ary hovalianao araky ny sitraponao. Koa ankehitriny Tompo, dia mitondra-bavaka manokana izay ho an'ny toerana rehetra izay tratry ny tsy fahampindrano. Tompo malalo, zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fananana rano ary fahasoavana izay fantatray fa avy aminao zany. Koa raha mitondra-bavaka manokana izany toe-jahatra izany izay ankehitriny, dia sitrakay Tompo ny hangataka famindram-po avy aminao, mba hijerenao manokana izany toe-javatra izany. Satria na inona miseho dia tsy afa-misaraka aminay ny filana izany rano izany. Isaoranay ianao ny efa nahafahana manana izany loharano azonay ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izany. Nefa Tompo, sitraka indrindra ny ametraka eo am-pelantananao mba hanana ny tsirairay avy tombotsoa ny amin'izany fananana rano izany. Tompo malalo, isaoranay ianao koa ny mbola fahafahanay mitrotro am-bavaka izany, satria toe-jahatra mety hakasika ny fiainanay manokana ihany koa zany. Ho an'ireo izay fa manana tombotsoa misitraka ny fananana rano ampy, dia mangataka izahay mba hanana fahendrena hampiasa izany rano izany amin'ny fomba rariny sy ny hitsiny, amin'ny sitraponao ihany koa, ahay hampiasa ny fitsitsina nefa koa izara ho an'ireo izay mety tsy manana tombotsony amin'izany. Sitraka indrindra Tompo ny andaminanao ny fiainan'ny tsirairay avy, ka hanana tombotsony amin'ny izany rano izany ny rehetra, ary idiranao an-tsehatra ny hahatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Fatonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.